Lazy tompoko vavy ampifaliana sy ampitiavana no iara-banatsika rehetra tonga eto amin'ity toerana ity. Ny antony dia tsotra, napetratsika ny fanamby dia apetrako aminareo fanontaniana hoe tratra ve sa tsy tratra ny tanjona? Tratra sa tsy tratra ny tanjona? Tratra ny tanjona satria tonga eto amin'ity toerana ity tsika androany nametraka ny fanamby anao an'ity hôpitaly manara-penitra ity. Rehefa voatokana ny hôpitaly tany Antsiranana, vita ary nitokanana koa ny hôpitaly tany Mahajanga, tany Toamasina, tao Fianaratsoa ary tany Toliara, dia tonga eto Antananarivo tsika hitokana ny hôpitaly manara-penitra eto Antananarivo. Ny adidiny ny mpitondra sy ny mpitatana dia tsy mandiso fanantenana ny olona zay nametraka fatokisana taminy. Marina sa tsy marina? Ary indrindra ny adidiny ny mpitondra sy ny mpitatana ny firenena dia ny manorina, ny manangana zavatra ho an'ny taranaka faramandimby. Ka zao fodrafitra azy zao dia atolotra ho an'ny mponina sy ny vahoaka an'Antananarivo. Tsy teny hoe ho an'ny zanaka mapara, tsy le mapara io fa zanaka mapara tsika rehetrarehetra no tsaboina ao anatin'izao hôpitaly zao. Ho an'ny zanaka mapara io hôpitaly io. Faly sa tsy faly neny a? Ity efatrany amin'ny Madame Julienne efatrany amin'ny 13 mai izy dia mbola io izy eo hatreto. Eo foana ianao, za koa eo foana. Ny toerako fotsiny miova fa za dia eo aniranareo mandrakariva. Manomboka amin'ny asabotsy dia tsofoloha any tetezamita tsony ny tenako. Ny toerana fotsiny miova fa ny fitiavana dia lehibe ary tsy miova fa vao maiky ary me lehibe tao plasy tao vary. Tsy manary Andro Rajoelina. Aza mangano any ianao bebe Julienne. Eto foana. Aza malahelo e. Aza malahelo dada. Ka dia tonga zao zavatra zao sy ny fotoana araka ny teneniko teo hoe ity hôpitaly ity dia misy ny fitaovana manara-penitra rehetra ahafana mitsabo ny vahoaka sy ny mponina eto Antananarivo. Hojerevantsika eo satria misy ny scanner ao, misy ny radiologie numérique ao. Ary indrindra ny mampiavaka anazy dia eto amin'ity hôpitaly ity dia misy ny centre de cancérologie efa mipetraka moa zay madame médecine nucléaire gamma caméra efa mipetraka zay madame efa mipetraka efa ato efa miasa. Za miteny hoe zay tanjona apetratsika dia tsy maintsy tratra. Zay tanjona apetraka tsy maintsy tratra. Ary ny tanjona ho apetratsika dia tsy maintsy ho tratra daholo ihany koa. Ka dia safinenika amin'ny fozy izy ny fitenenana ravoravo ny fo amin'izao fitokanana n'ity hôpitaly manara-penitra ity zao. Satria ho fitsinjovana ny malagasy sy ny mpiarabelona. Raha ny faniriako manokana dia mba ho maimai-poana ny fitsaboana atao amin'ireo zay tena sahirana. Zay ny faniriako. Ary mba hiriko ihany koa mba ho taterahana sy ho tateraka ho an'ireo vahoaka tena marofy. Satria
fantatro sy tsapako fa tena mila an'izany ny vahoaka malagasy tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny nosy. Tsy ho lava anteniko tompo lasy tompo vavy fa dia anomboko tsika ary anapaka amin'ity ruban ity mba anamarika an'izany fitokanana izany. Misaotra era-po era-tsaina ho anareo tompon'andraikitra Isatsikajy, ho anareo mpiara-miasa rehetra tamiko, ho anareo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fananganana an'ity hôpitaly manara-penitra ity, fa indrindra ho anareo valalabe mandry teo anilan'ny Andry Rajoelina foana nandritra an'izay fotoana nitantana ny teteza mety izay. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompo vavy. Dia hotapahantsika ary ity ruban ity anamarika ny fanokanana zao hôpitaly manara-penitra izao ka isaorantsika Andriamanitra ary hoela velona i Madagasikara ary mba ahafahana koa mitsabo ireo manana aretina rehetra indrindra ihany koa ity hôpitaly ity. Cet hôpital a été inauguré par son Excellence, Monsieur Andry Rajoelina, président de la transition, le mercredi 22 janvier 2014.